Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suruariv. Vous présente Nivava. La fajina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azon Pisena Mnandjrich. Les minoteries de l'océan Indien. Manul Chanon Nivavo. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, Manul Chawano ni Fampalalambavo. PEF, Parcours études en France. Brillant ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Tsy anatin'ny IAD intsony atoko malagasy miara-miainga hatramin'ny alana tsy nandraisana anjara tanatin'ny gouvernemanta araka ny namafisin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga androany tokony irosona ihany koa hoy izy ny fikaonandrom-pirenena ijerena ny vahaolana ampilamina ny fifidianana tsy pahan'ny antoko kosa ny fikaonandrom-pirenena entina izarana seza ao anatin'ny gouvernemanta. Ny aona sy ny tafa tamin'ireo mpikambana ao amin'ny antoko MMM sy ireo mpianatra amin'ny anjerimanontolo ary ireo erivelona rehetra any amin'ny faritra Matsaitrambony androany ny filoha nasionaly antoko malagasy miara-miainga nandritry ny fitsidiana no tontolo-saina tany an-toerana. Adidin'ny antoko ny mitaiza ny olom-pirenena anana fahasahina sy finiavana amin'ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny fiainam-pirenena. Voatery tsy maintsy mampitombo efitrano fampianarana isan-taona ny eny amin'ny centre Agamasoa raha ny fanazavany tompon'andraikitra eny an-toerana. Antony, maro ny mpianatra avy any ivelan'ny centre no maniry ny hiditra ao an-toerana. Manaitra ny fanjakana ireo tompon'andraikitra ao amin'ny antoko isy ny andraikitra azon'izy ireo atao mikasika izay. Mampanay ny ho avy ny fizahantany manoloana ny fahapotehan'ny tontolo iainana. Ankehitriny, tafiditra amin'ireo firenena ahitana varika tandinin-doza manerana ny Madagasikara ary ahina ny faharinganana raha ny zava-misy nojerena. Ny ndao sy ny fahafatesana teo amin'ny faha-enina-ambin'ny-sivifolo taona no omaly ny mpanjakavavy Elizabeth faharoa, mpanjakan'ny Royaume-Uni raha ny fanambarana ofisialy nivoaka teo anivon'ny Buckingham Palace. Naneho ny fiara miory ary nankahery ireo vahoaka Britanika nandritra izany ireo filoha mpanjakana sy ireo tompon'andraikitra ambony samihafa maneran-tany. Ny Prince Charles no andimby azy eo amin'ny fanjakana any an-toerana. Ny andindinin'izay avy hatrany. Klasy toko-kivafy almarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy anatin'ny IRD intsony ny antoko malagasy miara-miainga hatramin'ny tsy nandraisan'ny antoko anjara tanatin'ny gouvernemanta araka ny namafisin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga androany. Nambarany ihany koa fa marefo ny rafim-pahefana misy eto amintsika manoloana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Tokony irosona ihany koa ny fikaonan-doham-pirenena ijerena ny vahaolana ampilamina ny fifidianana. Tsy pahin'ny antoko kosa ny fikaonan-doham-pirenena entina izarana seza ao anatin'ny gouvernemanta. Fanadihadiana entin'ny Henri Florian. Nanamafy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ajo Andrianay Narvelo androany fa tsy mandray anjara ao anatin'ny gouvernemanta intsony ny antoko. Midika izany fa tsy ao anatin'ny vovonana IRD izay manohana ny fitondram-panjakana ny antoko MMM. Ankoatr'izay, misy antony ny tsikera sy ny fanamariana maromaro nentin'ny vorona Eropeana manoloana ny zodram-pifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. No amafisiny fa efa tany amin'ny taona 17 no nisy ny fanitsiana sy ny sosikevitra izay narosony antoko politika teto amintsika mahakasika ireo teboka mila hatsaraina amin'ny zodram-pifidianana eto amintsika saingy tsy nampiarina izany hatramin'izao. Ho antsika raha nanara vaovao tsika teto amin'ny firenena dia tamin'ny 17 nisy ny atao hoe rehefa ny commission consultative izay niraisany ny rehetrarehetra malagasy
natsangana tamin'izany dia vosolo tena atao daholo ny antoko politika lehibe sy ny tompon'andraikitra maro samihafa. Commission consultative alohan'ny fifidianana 2024 napetraka tamin'izay hodiniana samy malagasy inona daholo ny zavatra tokony ho hatsaraina sy tokony ho amboarina ao amin'ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fifidianana. Isan'izany mikasika ny CENI, mikasika ny HCC. Ny zavatra mahavariana dia tsotra, tsisy nitanterahana izy ireo. Inona ny zavatra niseho dia reny hitantsika tamin'ny 2024 reny ny fihetsiketsehan'ny sombavavoaka 320 sy ny lalam-pifidianana, ny fandroitana sy ny rehetrarehetra kely dia izay ny zavatra miseho. Midika izany fa misy zavatra tsy mety ao anatin'ilay izy. Fa dia rehefa ny mpanao politika avy no fampiresaka hoe tokony fampidiniana ity zavatra ity dia hoe tsy maintsy izara zay aloha tsy iona kosa rehefa nataona eny azava tsy hoe iona izara seza nataona eo tao ary zay miala hoe dia hiady hiditra indray ohatrany hoe mahamenatra ihany koa izany resaka izany hoe ny alana indray ny verenana donc tsy izay ilay izy. Ankoatr'ireo adidiny antoko ny mandray anjara amin'ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena ka andray anjara amin'izany ny antoko. Naneho ny heviny mahakasika ny fifandraisany amin'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko MMM. Ny antoko nandray anjara tamin'ny fifidianana foana hatramin'izay na iny na fifidianana ataony teo na izy nanoana na izy nilatsaka dia tsy amin'ity akory ny antoko malagasy miara-miainga ny teny azy tsy andray anjara amin'ny fifidianana intsony ny tombo ary hoe ny isan'ny olom-bofety sy ny isa mbanambaratongony dia izay ndray hoe vao tsy andray anjara amin'ny fifidianana tsotra mahamenatra zany namana sasany mbola tsy manana rehefa vonona andray anjara amin'ny fifidianana dia rehefa manana indray ve tsy andray tsy mahamenatra zany tsy maintsy andray anjara amin'ny fifidianana ny antoko malagasy miara-miainga. Miaia ohatran'izay fa tsisy olona tsy afaka miresaka zany fa tsy ihany ny olana koa ny hoe tambatambazana sy ny rehetrarehetra antoko tsy zahako no mpanapa-kevitra ao anivon'ny antoko fa ny birao politika sy ny antoko amin'ny ankapobeny ka na mikôty anahy na tsy mikôty anahy za koa tsy mora zaka zany fa mbola ao anatin'ny plateforme manoana amin'ny filoham-pirenena hoe ny malagasy miara-miainga mazava ho azy fa rehefa tsy mandray anjara ao anatin'ny gouvernement izay dia efa tsy mandray anjara intsony ao anatin'izay plateforme izay. Ankoatr'io, marefy ny rafi-pahefana eto amintsika ary tsy voalanjalanja ny mpitondra ireo tompon'andraikitra ambony apetraka ifeny rafi-pahefana ho hiatrany ny fanazavana manoloana ny ahiahy ny vondrona Eropeana amin'ny filohan'ny CENI sy ny HCC. Zay kely ataoko hoe mety zay le fomba fitantanana tsy manamafy efa nilazavaiko taminareo angambany nazavaiko zaraiko teo raha ny hevitray manokana zay le mamparefo ny rafi-panjakana amin'ny ankapobeny. Ianao rehefa misy fanapahan-kevitra raisinao zany dia tokony mandanjalanja tsara ianao hoe ty fanapahan-kevitra ity ve tena manamafy ny rafi-panjakana hopetraka ity sa hoe tombotsoako manokana satria raha ny tombotsoanao manokana tsy voatery tombotsoa amin'ny besiny maro. Efa maka fanapahan-kevitra ianao zany dia tokony dinianao tsara le izy manjary le olona ianao raha nitendrena dia le olona ve tena za tsy hoany izy mampitsara azy nataona nanirina fa ianao no afaka mandinika ny hoe zao zavatra ataoko zao ve mety sa tsy mety mba ho tombotsoa amin'ny besiny maro. Dia efa tena tompona andraikitra manga ianao dia anjaranao mandanjalanja an'izany dia mitsara tokony mibaiko anao rehefa mandray zavatra fepetra ianao dia hoe ahoana tsy hanapitehako an'ity rafi-panjakana iray ity amin'ny fepetra raiso satria zany tokony andraikitra voalohany aminy. Tsy manana olana amin'ny fikaonan-doham-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga. Matoa misy ny fanamariana mikasika ny fifidianana, misy ny tokony hoenona izany. Fikaonan-doham-pirenena ijerevana ireo lesoka tokony hanatsarana ny lafin'ny fifidianana fa tsy fikaonan-doham-pirenena enina hitadiavana seza ao anaty gouvernemanta no tohanany antoko MMM raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'izay lafin'ny politika izay hatrany dia niona sy ny tafa tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko MMM sy ireo mpianatra amin'ny anjerimanontolo ary ireo hery-velona rehetra any amin'ny faritra Matsiatra Ambony androany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fitsidiana ny toto-sainy tany an-toerana. Adidiny antoko ny mitaiza ny olom-pirenena anana fahasahiana sy finiavana amin'ny fifanankalozan-kevitra mikasika ny fiainam-pirenena raha ny fanazavana. Ndera antsika avy hatrany fanadihadiana ny Henri Florian.
Fifampihainona teo amin'ny antoko malagasy miaramiainga sy ireo mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny anjerimanontolo ary ireo hery velona rehetra no namen'ny ampaham-betsaka tamin'ny fandaharam-potoanan'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga tao fianaran-tsoa renivohitry ny faritra Matsiatra Ambony androany. Ny fantohan'ny ady hevitra nandritra izany ny lafin'ny fampandrosoana ny fotony izay latsaka ankaterena amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'ny olon-tokana ny fampandrosoana hoy ny Filoha Nasionalin'ny antoko MMM. Antoko hatramin'ny tsanganany ary naresy lahatra ny rehetrarehetra miaraka dia zavatra azo fitinina amin'ny anankiray ihany io resaka fitsinjaram-pahefana io aminay dia mafeny zavatra rehetrarehetra ary fitsinjaram-pahefana io tsy vitan'ny hoe araka ny voalaza teo fahaizana manao mitsinjarana fanampiana ny volopaty fitsinjaram-pahefana ihany fa io indrindra fotom-pisainana sy fomba fiasa manova ny zavatra rehetrarehetra. Fanjakana voalohany indrindra mahafantatra ny andraikiny amin'ny mahafanjakana azy ary mahafantatra ihany koa ny andraikitry ny ambaratonga-pahefana rehetrarehetra ary manaja an'izay zay ny fanjakana ny fahefana ifampizarana fa tsy hoe ny fanjakana no anatanteraka ny zavatra rehetrarehetra nefa tsy ho vitan'izany satria matoa napetraka ny rafim-panjakana dia napetraka zany hiasa ho an'ny vahoaka ny rafim-panjakana rehetra fa tsy hoe zahako dia zahako izaha rery ihany no afaka mavita ny ty Madagasikara ty tsy marina zany. Malaza moa tatoato le resaka hoe zay tsy vita nrehetrarehetra hatramin'izay vitako zaha rery dia gaga moa fa raha ianao rery ka maninona moa zany nasiana fifidianana fa dia ataovy rery eo le izy dia hitanao le izy na vitanao na tsy vitanao. Hita soritra ny etaeta sy ny fanantenan'ireo mpiantsehatra rehetra fa mila ovaina ny fomba fijerin'ny mpitondra ahafahana mitondra fampandrosoana eto amintsika. Nanamafy ireo mpandray anjara fa tsy afa-po amin'ny fikarakarana ataon'ny fitondram-panjakana mahakasika ny tontolon'ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo izay misy fiantraikany mivantana amin'ny hoavin'ny mpianatra. Eo ihany koa ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny nahitsy ary nalalaka ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tsirairay nanoloana ny delegasiony avy amin'ireo Bureau Nasionalin'ny antoko malagasy miaramiainga atidin'ny antoko ny mitaizan'ny olom-pirenena anana fahasahina sy finiavana amin'ny fifanakaloza-kevitra mahakasika ny fiainam-pirenena. Tsy hoe rehefa ohatra ataonao gouvernement malemina io dia matanjaka ianao tsy marina zany na hoe ataonao antemeram-pirenena malemina io baikobaikonao fotsiny fa tsy avelanao miasa tsy avelanao miady hevitra sy netra dia matanjaka ianao sa zay fa dia eo le matosony mavoloaka tsy matanjaka ianao fa dikan'izany tsy manao miasa sahazazy zany le olondreo mialatsiny aminareo amin'ny rahalahy fa zay le izy hoe lanina ny lalàna loi de finance na telo-bolam-panjakana dia samy manangatanana fotsiny dia mandeha telo-bolam-panjakana neka miakina amin'io fiainam-bahoaka sy fitantanana amin'ny fireneny ary tokony fanjakana mihitsy arany no mangataka ady hevitra mba ho voafehan'ireo olona ao anatin'ny antemeram-pirenena sy ao anatin'ny antemeran-dolondreo zay voalaza ao fa tsy atsangamany fa tonga dia izay ihany manapaka azy rehefa avy eo satria tokony andraikitra izy eo anivon'ny tany sy ny firenena ihany koa ary fanomezanao andraikitra reny rafim-panjakana reny no ahafahan'le firenena manoso sy manamafy ny fampandrosoana eo amintsika dia izany zavatra zany adidin'ny mpitondra zany. Aritra adi-pamantaranora dimy teo eo ny fifanakalozankevitra teo amin'ny rotonta tsy nisy ny alan-darana hatramin'ny farany ireo mpianatra noho ny fahavononana ifampiaino. Fa tsy araka ny tokony ho izy ny fotoana ivoan'ny plan émergence Madagasikara hoy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka ho an'ny olom-pirenena kajikajy politika entina no manana ny fividianana no antony fahatatra ny fivoahan'ny ity plan émergence Madagasikara ity raha ny fanadihadiana ny totosain'ny Mirana Clara. Raha loatra ve zany programma zany vahoaka efa mosaregny niakatra ny vidim-bary sy ny vidin-javatra rehetra. Zavatra efa testara loatra le izy zavatra efa lafo ve mandavo andefa zavatra zany tokony zavatra tsisy tsony aminareo zany. Fa misy ny tafosafosa manao zavatra. Tafosafosa izy manao zavatra zavatra hafa samy hafa mahatonga an'izay hoe tsy nivoahany tamin'le fotoana zay fanomezana. Dia ny zavatra rehetrarehetra zany zay iainany zanak'olombelona na dia teo ambony tany na dia zasy ianao zao ary dia mety ho zany ny zavatra misy hoe na dia mieritreritra aza zasy ianao fa hoe rapiso ataoko an'izao le anina tsy zay nefa le programme fa normalement zany tena marina efa système na propagande soa raha fahitako anazy efa système na propagande zay satria aty amin'ny dernier moment ve anao vao hoe ilancer an'le projet anao nefa projet anao dès le début anao premier mandat anao nefa tokony hoe hiappliquer an'le izy.
tahaka izay ny hevitra ireo olom-pirenena manoloana ny fanambarana izay nataon'ny mpitondra tenin'ny fiadidinan'ny repoblika mahakasika ny amoahana amin'ny fomba ofisialy ny dravitrasa entina mpandrosoana ny Madagasikara na ny plan émergence de Madagascar na PEM amin'ny volana oktobra ho avy izao. Raha ny fampielezan-kevitra tamin'ny 2024 ny PEM no tokony noentina hanatanterahana ny initiative pour l'émergence de Madagascar izay drafi-pampandrosoana nambara ny filoham-pirenena ho tontosaina nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2022. Ho an'ny solombavam-bahoaka Ratsiraka Roland, tsy misy paikady voahomana mialoha hitondrana fampandrosoana ny firenena ity fitondram-panjakana ity, antony izao fahatarany fivoahan'ny plan émergence Madagascar izao. Miaso gouvernement io fa diso paikady, tsy misy paikady ary midona mirindrina satria tsisy zavatra voaeritreritra fa atao petatoko daholo. Ka raha ohatra efa ray taona sisa eo alohan'ny havitan'ny mandat zay efa mamoaka plan dia tsy gagako satria efa zay foana zavatra matetika nyteneniko vao nanomboka gouvernement io na miresaka fahasalamana zany na miresaka fampianarana zany na miresaka fitsarana tinsika zavatra nitrango afarany teo reny dia tsisy plan, tsisy fanatanterahana fa dia arakaraky ny fahitany zareo anazy isan'andro eo fotsiny no manao zavatra fa tsy voaeritreritra lala. Tsy aivina, ny taona 2024 no nisy ny atrikasa mahakasika ny plan émergence Madagascar. Tamin'izay no nilazana fa hivoaka ny volana Jona 2024 ity drafitrasa-pampandrosoana ity. No amafisin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fa tsy nisy ny olana eo amin'ny mpamatsy vola sy ny fitondram-panjakana. Fanontaniana tsy ny mpanara-baovao manoloana izany ny hoe isy fiantraikany amin'ny fatokisan'ireo mpamatsy vola ve ity fahatarany fivoahan'ny PEM ity, ny famatsiam-bola avy any ivelany hatreto no miantoka amin'ny ampahany betsaka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray notokanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany ny lalam-pirenena RN5A. Lalana vita tarana goudron rehefi 150 kilometatra izay manohy ny Ambilobe sy Voemary ity notokanana androany ity. Fitinokolona. Miainga eo Ambilobe, miampakatra ny Voemary ny lalana mirefi 150 kilometatra izay notokanan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy androany. Raha iverenana, mirefi 470 kilometatra ny lalam-pirenena fahadimy A izay manohy ny Ambilobe, Voemary, Sambava ary Antala. Ny 10 aprily 2024 no nitanterahana ny fifanaovan'ny ny mpiara-miasa niarahana tamin'ny Masoivony Chine mahakasika ny fanamboarana toto-saina io. Mitentina 550 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola nositrana nanamboarana ity lalam-pirenena ity. Taorian'ny dingana rehetra, ny 13 aprily 2024 no nidina tany an-toerana ny delegasion'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny ministry ny asa vaventy tamin'izany fotoana izay nanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa. Tontolon'ny fandrarahana kosa indray dia mitombo isa ankehitriny ireo tanora miroana ao anatin'ny tontolon'ny fandrarahana. Tsy ampitrak efa ny ankamaroan'ny tanora. Ilaina manoloana io ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny vokatra tsara ho an'ny fampiakarana ny arikarena vaobe eto amintsika. Mirana Clara. Betsaka ireo tanora no miroana ao anatin'ny fandraharana amin'ny alalan'ny varotra entana avy any ivelany na importation. Ny fahabetsahan'ny fanafarana entana avy any ivelany izay mahatonga ny arikarena fahobe eto amintsika mbola mihipa raha ny fanazavan'ny mpandraharaha. Izay mahatonga ny arikarena fahobe eto amintsika mbola mihipa raha ny fanazavan'ny mpandraharaha. Azoko atao hoe ny 70 isan-jato miasa amin'ny forona dia resaka varotra daholo. Ary ny varotra amin'ny forona ara dia matetika indrindra eto an-drenivohitra zany dia fivarotana entana importé daholo ary tsorina fa mampahantra ny Madagasikara zany ny ohatry hoe fanaovana tsinotsinan'ny famokarana fa mandeha foantsika makany mivarotra entana importé hatramin'ny zavatra kely indrindra hatramin'ny zavatra lehibe ary izay no tena anisan'ny loharanona fahantrana eto Madagasikara. Tsy ampiaraka izany fananana vola ho ampiasaina na koa fananana traikefa eo amin'ny fandraharahana fa ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-manao mba ahitana vokatra tsy ho an'ny orinasa ny tena ihany fa indrindra ho an'ny firenena. Ny fandrarahana aloha ny tena marina tsara, tena tsara hoe manana diplôma mihitsy ianao management communication marketing. Zany tena tsara fa ny zava-misy tsy izay. Fa ny zava-misy zany dia be dia be itsika malagasy tsy voatery nianatra tamina sekoly ambonina fandrarahana kanefa efa ao anatin'ny fandrarahana mihitsy. Dia ireny olona ireny zany tena ioka asiana
mety tsy ana fotoana tsony hoe verenina any ampianarany fa misy kosa zavatra vitsivitsy maromaro a tena mila fantatro ao mihitsy mba hahafahanao mandroso ary ireo zavatra zarainareo tsy hoe teoria be fotsiny fa zavatra efa nandramanay a ny ainanay a na mpiarinay a dia nahitanay fombiazana tsy aivina fa isy ny fiofanana maimaim-poana mahakasika ny tokony ho fantatra raha andraray eto Madagasikara ny sabotsy 10 septambra ho avy izao any Bypass. Mialohany anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny vatrika eto Madagasikara, eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra aloha isika. Isan-taona maro ny manapaka ny ala, maro ihany koa ny manao teviala. Nefa misy ny roa ifiasa RET plus ahafahana mandray onitra karbona rehefa misoroka ny faharipana sy ny faharavan'ny ala, na ihany koa mampitombo ny velaran'ala. Hoentina mampandroso any Madagasikara. Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy ny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vacances zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidian'ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiram-pianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon, joliment bon. Tongava any magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifalin'ny Klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Etsy ange ny azo tokana tsy mba haly ary ny afo fahavalo ny ala Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Fenena magasin Aigle d'Or manerana Madagasikara zao. Reo akanjo Aigle d'Or vaovao be, zato isan-jato gasy e stylé. Aigle d'Or manandratra avo ny antsika.
isanandro. Lafarinina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarinina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Ny signaly no isan'ny manalefaka amin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Iarahentana isika hisoroka ny faharipahana sy faharavan'ny ala. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika, entsika noizana izany, mampanay ny hoavin'ny fizahantany manoloana ny fampitehan'ny tontolo iainana, hoy ny International Primatological Society, ankehitriny tafiditra amin'ireo firenena ahitana vatrika tadin-domondoza maniry amin'ny tany Madagasikara, ary ahina ny faharinganana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Onona saina mitatitra antsika an'izay. Varika 10-20 ahina olany tamingana maneran-tany no aty amin'ny kontinanta afrikanina ary ny 4 amin'ireo no eto Madagasikara. Io no valin'ny fanadihadiana nataon'ny primatologa rehetra nivory tany Équateur ka nanao nitatra tao anatin'ny primates in péril. Tanjona tamin'ny famoahana ity vokatra ity ny fanairan'ireo firenena voakasika rehetra ametraka politika matipaika iarovana ny tontolo iainana sy ny finanan'ireo varika. Ny teny anaran'ny siantifika no lazaiko dia tafiditra ao zany le Microcebus Berthe, Microcebus de Madame Berthe, le kely indrindra, io primate kely indrindra eto ambonin'ny tany hitantsika io amin'ny alan'ny Kirindi any Menabe. Faharoa dia tafiditra eo ihany koa le mangamaso, Eulémur flavifrance, hita eo io any Sahamalaza. Tafiditra ao anatiny ihany koa ny mbola mandeha amin'ny alina ity anankiray le Pilémur Symptotronalis mandeha amin'ny alina izy io, efa isaina amin'ny ratsan-tanana sisa nisan'izy io. Trangalavaka ny anaran'izy io. Ary ny sifaka Propithecus Corelli, ny sifaka any amin'ny faritra andrefana misy azy io efa amina potipotika ny tanan'izy io dia safidy le 520, fa mihoatra ny 520 io raha Madagasikara manokana zao ny 700 lémurien primate eto amintsika ny atahorana ho lany tamingany. Endrika ratsy amin'ny ankapobeny no ahafantarana ny Madagasikara manerana izao tontolo izao ho iatrany ny faniokeviny. Isan'ny antony mahatonga izany ny tsy fahaizana mametraka ny laharam-pamehana amin'ny fampiasam-bola. Ohatrinona ny vola atokana eto Madagasikara atokana fanjakana iarovana an'ireo zavaboary ireo 200 ny teti-bola-panjakana. Amiko tsisy dikany zany. Fa sofa misy an'ireo avana avy any dilam-bato ireo mamatsy vola amin'ny Madagasikara mba iarovana an'ireo raha zany efa elo ireo tsy hitahitsika tsony. Jereo ny atsemena be manatotona vola ao ny USAID, mametraka vola ao ihany koa zany ny zareo Britannique Durel, mametraka vola ao ny Allemand, ao koa zany zareo Suisse, fa ny vokany potiky mena be. Ary mampalahelo ny olona io, tena mampalahelo ny olona. Miresaka ihany zay amindreo ary any ny olona ny alahelony fotrany hoe vola atosaka ao ambony raha lamosina ganagana ny vola amen'ny olona. Ka eto dia miteny amin'ny mpitondra fanjakana, miteny amin'ny tompona andraikitra na dia fisian'ireo biby efatra ao anatin'ny listiny primate 520 ahina anjaviny eran-tany reny hoe io ny Madagasikara. Isaky ny misy zavatra ratsy io Madagasikara. Mitodika amin'ny fanjakana ampitombo io vola io. Raha tsitsika rovana io ampitombo io vola io. Arovina itsika mampiasa vola fa tsy etehatra amin'ny vola vahiny lavintsika tsy hanao mpangataka lavintsika. Arina ny Madagasikara ny tontolo iainana hoarina amin'ireo firenena manodidina. Arina izay tsy hainy miaro azy ho iatrany ny fanazavany raha ny fomba fitantarana ankehitriny no jerena. Ampanaraka izany no hoavin'ny fizahantany manoloana ny fandrimpahana alina izay toeram-ponenan'ireo zava-mananaina tsy fahita afa-tsy eto amintsika. Fa isan'ny mahatonga ny fiovan'ny toetr'andro ny fitrandrahan'ireo firenena lehibe angovo mavesatra ara-nokleary raha ny nambaran'ny Tale Jeneralin'ny INSTN Madagasikara. Ho an'ny Madagasikara sarotra ny ahafahana manangana toeram-pitrandrahana ireo angovo mavesatra eto an-toerana ankehitriny. Danelia Mino Arso.
miroso amin'ny fitrandrahana angovo mavesatra avokoa ny ankamaroan'ny firenena amin'izao fotoana. Ho an'ny Afrika manokana, firenendehibe miisa 4 ahitana ny Maghreb, Nigeria, Kenya ary Senegal no mivelatra amin'ny fitrandrahana angovo mavesatra ankehitriny. Manoloana izany, iamafy ny fiantraikan'ny fitrandrahana ireo angovo mavesatra ireo atsoatsy manerana izao tontolo izao eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana sy ny kalitaon-drano raha ny fanazavana. Efa tena manomboka osaosa le hydraolika noho le fiovan'ny toetrandro fiakaran'ny maripana. Atsoatsy tena constat le izy amin'ny maha scientifique anay fa efa misy menace zany avy amin'ny voajanahary zany avy amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana ny mikasika ny rano. Arakaraky ny mandroso ny taona dia memiena ny rotsakorana satria mitombo ny maripana. Miena ny rotsakorana, miena ny orana tafiditra anaty rano dia mazava azy fa miena koa zany ny tahirin-drano ao ambany tany. Tsy vita an'izay koa fa satria mitombo zany ny évaporation amin'le réchauffement climatique dia meratsy ny kalitaon-drano satria memaseran-dromanalina zany l'izy dia anahirana atsoatsy ny resaka hydraolika. Ankilany, lavitra nezaka ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fananganana toby-pitrandrahana nukleara na zone centrale nucléaire entina mitrandraka ireo angovo mavesatra eto an-toerana. Manamboatra centrale nucléaire aloha tsika kosa aloha tsy afaka manao an'izay fa amin'izao fotoana izao ny firenena matanjaka ihany no manamboatra an'ireny centrale nucléaire ireny na le mini réacteur dia ny américaine, ny russienne, ny sinoa reny zany tena spécialiste amin'ilay izy. Fa ny avantageny zany raha ohatra hoe le amin'ilay fampiasana azy indray le mitrandraka azy dia misy les compétences. Tsy aivina, nisy ny fiara-miasan'ny Agence internationale de l'énergie atomique na ny AIEA sy ny firenena malagasy mikasika ny plan 4 national quinquennal entina mamaritra ny zavatra ataony rotota tamin'ny taona 1970. Tamin'ny taon-dasa no amafisin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izany tamin'ny alalany fanaovan-tsony fahaenina. Izany amin'iny fa marefy ny fanaparitana ireo antotanisy eo anivon'ny Instat. Anton'izany ny fahavitsian'ny fiara-miasa eo amin'ireo mpisehatra momba ny fanadihadiana sy ny fikarohana. Tanjona ny ampiroboroboana ny sehatry ny statistika mikasika ny toe-karena sy ny sosialy. Hoentina hanatratrarana izany ny fisian'ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra maro momba ny fikarohana ambony hitondrana fanafainganana ny asa fanadihadiana. Ndery antsika avy hatrany ny fanampanazavana. Ny Instat zany anisan'ny maniry koa mba hampiasain'olona rehetra zay tokony hampiasa azy le antotanisa. Ary ny afatra koa moa zany avy amin'ny ministera piahinay dia zay mazava hoe tokony olona rehetrarehetra any amin'izay sehatra misy azy ka misy décision mila raisiny na misy fahalalana mila tokony hoe ho tohanana amina alalany antotanisa dia tokony mba hiezahany Instat zany ny manome azy accès amin'izay antotanisa zay. Na aiza sehatra anankiray na iza ny olona hoe mety afaka mampiasa an'ilay antotanisa mba hanana ny toerany tokoa zany ilay antotanisa eo amin'ny firenena, eo amin'ny fandraisana décision sy ny famolavolana ny réflexion scientifique rehetra misy eto amintsika dia tena avantage ho anay zany zay dia mikaroka an'izay zany zahay izao. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray, voatery tsy maintsy mampitombo efitrano fampianarana isan-taona ny eny amin'ny centre Kamasoa raha ny fanazavany tompon'andraikitra eny an-toerana. Antony, maro ny mpianatra avy any ivelan'ny centre no maniriditra eny an-toerana. Manaitra ny fanjakana ireo tompon'andraikitra ny amin'ny tokony sy ny fetrany izay azon'izy ireo atao mikasika an'izay. Fanadihadiana entiny Nela Ranefson. Mampitombo efitrano fampianarana foana isan-taona ny eny amin'ny centre Kamasoa. Antony maro ireo ray aman-dreny sy mpianatra mangataka ny hiditra eny amin'ny centre. Manodidina ny 4 sy 1 alina ny mpianatra andrasana amin'ny taom-pianarana 2 sy 4 3 sy 4 eny amin'ny Kamasoa. Manomboka any amin'ny crèche hatrany amin'ny université raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Raha toka miisa 307 sy 1 alina kosa ireo mpianatra teny amin'ny sekoly Kamasoa, ny taom-pianarana 2 sy 4 sy 4 lasa teo. Izay indrindra no somary mampalelo amin'ny mopera foana moa hatramin'izay resahany aminay mpiara-miasa aminy hoe isika Kamasoa rery angamba no manao école vaovao foana isa-taona. Isa-taona zany zay dia manangana école 4 niveau, 5 niveau foana.
nefa tsy manao zay ny école lehibe eto Antananarivo zay ohatra hoe Sainte Famille sy ny sisa Saint Antoine Xavier ska fa zay manangana école foana ny antony tamin'ny taona lasa teo manao sit-in mihitsy ny ray aman-dreny tena mipetraka tena mitomany tena talao mandoalika amin'ny talao mopera hoe tsy aizany zanakay no ampianarinay efa miteny zany ny akamaso hoe tsy mandray tsony fa efa feno fa tena tsy manaiky ny fiarahamonina manodidina. Ny asasak'ireo mpianatra miisa 374 no ivelan'ny akamaso avokotra ny fanazavana. Ny fahasairanana hoy ireo tompon'andraikitra no mahatonga ireo olona mirona mampianatra ny zanany eny amin'ny akamaso. Antony vola fandraisana anjara rehefa miditra ihany no alohan'ireo ray aman-dreny ny mpianatra, tsy misy kosa ny saram-pianarana aloha. Manaitra an'ireo tompon'andraiki-panjakana ny eo anivon'ny akamaso mba hijery vahaolana amin'ny resaka fampianarana, antony misy fetrany ny zavatra ataon'ny centre akamaso. Ny fangatana ho anahy manokana moa zany amin'ny malagasy anahy dia mitodika amin'ny fanjakana sy ny tena tompony ity tanindrazana ity hoe mba jereo le resaka fianarana sy fanabeazana io satria miankina amin'io fandrosoantsika fa araka ny teny mopera na oelana hoaingana ozy mopera dia misy fetrany foana ny azy tsy isataona zany mopera anao an'izay foana hoe ampitombo école nangana 2-3 vaovao foana fa isy fetrany io na oelana hoaingana dia miankina amin'ny fanjakana sy ny mpitondra izy hoe raha tsy nisy ary ny akamasoa hoaiza zany zay mpianatra 7 sy 1 alina zay movy hianatra daholo zay tetony mpampianatra dia mbola isorana mopera satria manana université zay manofana ho mpampianatra pédagogie générale dia ny tanora mivoaka avao ihany zay tanoranay ihany no miverina mampianatra eto aminay hatreto dia milamina tsara zany zay au nivaon'ny mpampianatra ny amin'ny garabola zay fa ny université dia misy fiarah-miasa amin'ny fanjakana sy ny université lehibe eto Antananarivo. Raha ny voka-panadina ny centre akamaso ny taona lasa teo 9 isanjato ny tahapahafahana baccalauréat, 4 isanjato ny BEPC ary 9 isanjato ny CEPE. Ny alatsinainy ho avy izao no hiditra ny mpianatra eny amin'ny centre, latoka efa nahembitra herinandro izany noho ny fisian'ny hetsika JMJ tany Antsirabe. Eo amin'ny lafiny fampianarana izay hatrany dia nisitraka fanampiana ara-pitaovana tany amin'ny fikambanana Mambabo sy Iadra Vadivavy ny EPP Andovosira sy Marifinaritra ny alarobia fa 7 ny volana septambra 2024 lasa teo. Nisy ny fiarah-miasa tamin'ny fiadidinan'ny tanànan'ny Mananjary sy ireo tranombarotra maro tany an-toerana. Fanadidiny entiny Natasha Dewa. Nahazo fanampiana tany amin'ny tarika Mambabo sy Iadra Vadivavy niaraka tamin'ny fiadidina ny commune Mananjary ny mpianatry ny EPP Ambovosira sy Marifinaritra efa nahazo fanampiana io ihany koa ny EPP Tsaravari ary mbola hisitraka izany fanampiana izany ny Nosy sy Ifanadina. Miavaka no sady manana ny maizy azy izao tanteraina eto amin'ny sekoly fanabeazana fototra Andovosira zao ho fanolorana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra avy amin'ny tarika Mambabo izay zanak'ity tanàna ity fa miasa sy mipetraka any Ampitan-dranomasina. Eo ihany koa ny fijoroan'ny finiavan'ny fikambanana ny tanora tato Vatovavy izay maso ivon'ny tarika Mambabo aty an-toerana. Nanatanteraka an'izay hetsika rehetra izay natao na tany ivelany na teto an-tampon-tanànan'ny Mananjary hitadiavana vola tsy atao am-paosin'izy ireo sanatria ny vavaladiany lela fa hividianana fitaovam-pianarana hanampiana ny zanasena izay osa ka tsy avo vidy an'izay fitaovana izay amin'ny akatoko zao fidiran'ny mpianatra zao. Manamevana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sahirana ito hetsika ito ka fisaorana sy fankasitrahana no nasetry ny zareo ny fifaliany. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia ho fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fikarohana ny fitsaboana ny cancer de la prostate. Izy ny hetsika ho tontosaina eto Antananarivo voataka ireo any amin'ny firenena tanan-dehibe maro maneran-tany. Ho fanamariana izany fiaratra anay ny mahery ny 20 no hitety any Antananarivo. Fanadidiny entiny Oninasaina. Ito amin'ity taona ity mety hisy taingozy gentleman's drive ito Antananarivo
ho fanohanana ny fikarohana momba ny fitsaboana ny cancer de la prostate. Ho fanatanterahana izany aneo ny fankafizan'ireo fiaratranainy ireo mpikambana eo anivon'ny DGD ary azon'ireo manana fiara talohan'ny taona 20 atao ihany koa ny mandray anjara amin'izany. Ny Distinguished Gentleman's Drive dia hetsika anankiray maneran-tany atao hiadivana amin'ny cancer an'ny prostate. Fa izy io zany maha Distinguished Gentleman's Drive azy dia atao miaraka zany ny mpitondra fiaratranaina zay avant 1980 dia hiaraka mitafatafa manao parade manerana Antananarivo. Le collecte de fonds io zany en ligne nanaovana anio amin'ny sitany gentleman'sdrive.com 200 villes maneran-tany sur 75 pays zay mandray anjara amin'io DGD io dia Antananarivo zany dia participer amin'io. Le vola collecté zareo en ligne io zany dia atao financena ny recherche contre le cancer de la prostate pour la promotion de la santé des hommes. Des résultats recherche zany zarena amin'ny dokotera maneran-tany. Itombo ireo mpandray anjara amin'ity taona ity ho ny mpikarakara ary ohatra noho ny tamin'ny taona lasa ihany koa ny vola ho azo eto Madagasikara raha ny tanjona napetraka. Dia tamin'ny herintaona résultat anay dia hoe nisy 80 voitures en participé si nanao parade na 30 km tato Antananarivo dia taty Antananarivo koa nisy le événement nirana. Amin'ity taona ity dia verinay hoe isy 130 voitures eo inscrites. Ary ny objectif amin'ity zany hoe mba mihoatra koa zany ny levée de fonds tamin'ny herintaona $100 ny voangana Madagasikara tamin'ny herintaona dia amin'ity taona ity mba manentana zany ny tsirairay. Tsy ny lehilahy ihany no handray anjara amin'ity hetsika DGD ity ny 15 septambra izao fa isy ihany koa ny vehivavy hitondra fiaratranainy hoy ny mpikarakara. Ankoatra ny fanohanan'ireo mpikaroka anjara brika ampandrosoana ny sehatra ny fizahantany eto Antananarivo ihany koa ny hetsika. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia niondrika 27 noho ny aotra nanoloana ny ekipa pirenena ny Aostralia androany, ny ekipa pirenena malagasy na ny Makila Ladies. Lalao izay tafiditra anatin'ny ampavalon-dalan'ny fiadinan'io tompon-daka maneran-tany taranja rugby tanterahina any Cape Town na Afrika Atsimo. Izay ny amin'iny fa voasokajy ho mpanjaka vavy nanjaka ela indrindra maneran-tany ny mpanjaka Elisabeth Faroux, 70 taona nanjakany tany Royaume-Uni ary niaina ireo vanim-potoana samihafa nanamarika ny fivoarana teo amin'ny sehatrina iraisam-pirenena izy. Mpanjaka akaiky ny vahoaka Britanika na ireo vahoaka avy amin'ny firenena hafa ny mpanjaka Elisabeth Faroux ary izany no isany nampiavaka azy. Hoezahina ofitiana amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mikasikazy izay tateriny Abraham Randriamanana. Teraka ny 20 aprily 1970 tao Londres reny vohitra Angleterre ny mpanjaka Elisabeth Faroux, zanaka vavy matoa ny Prince Albert. Teo amin'ny larina fahatelo ny ordre de succession nisy azy nandritra izany. Ny taona 1770 no nanambady an'i Philippe ny tenany ary nananjanaka miisa 4. Taoriana fatesany iray ny taona 1770 no lasa mpanjaka Elisabeth Faroux tamin'ny 15 taonany. Ny faharoa ny volana Jona 1770 no nanondrotana azy ho mpanjaka. Vavolombelon'ny tantara ary nahita ny fivoarana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Elisabeth Faroux. Raha fony izy lasa mpanjaka vavy dia mbola tao anatina vanim-potoana hafa isika satria tamin'izany dia ohatra ny guerre froide ohatra ny tena nalaza ny ady mangatsika teo amin'ny tandrefana sy tantsinanana. Teo koa ny resaka hoe fielan'ireo firenena afrikanina sy aziatika tao anatin'ny fanjanahantany, nandalo an'izany izy. Rehefa avy eo ary talohan'izay izy Reine Elisabeth teo dia nandalo ny ady lehibe Faroux ary nandray anjara tamin'izany izy infirmiera moa izy tamin'izany mpitsabo-panampy. Niditra tamina vanim-potoana hafa fa tontoloana akaikikaiky kokoa angamba miaraka amina ino moa ny atondry zareo hoe 4e révolution industrielle miaraka amin'ny révolution numérique sy ny électronique sy ny informatique dia teo izy ary nampiavaka azy ainy nampiasan'ireo tamin'izy natsangana nandray ny fahefana tamin'ny fotoan'androny ny fanamasinana azy ho mpanjaka vavy no fandaharana voalohany eran-tany hoe nalefa eran-tany.
taoriana fahatesan'ny mpanjaka Elizabeta faharoa ny Prince Charles no andiby azy eo amin'ny fanjakana raha ny filaharan'ny fianakavian'ny mpanjaka. Isan'ireo nanamarika ny fisian'ny firenena malagasy ny fanjakana britanika raha ny fanazavana. Antenaina noho ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Royaume-Uni ankehitriny ny fisondrotan'ny Charles fahatelo mpanjaka. Ny tenany izay milofo amin'ny fiarovana tontolo iainana. Angambany zava-dehibe ny firenena anglisy ny firenena voalohany ny teny hoe fisiany atao hoe Madagasikara. Ary nisy ny atao hoe accord anglo-merina amin'ny fiteny azy teo amin'ny fanjakana merina tamin'ny fotoanandron'ny radama voalohany io ny accord ny 1817 mantsy ny afantarantsika azy. Ary amin'ny maha hoe firenena voalohany nanaiky ny fisiany atao hoe Madagasikara ny anglisy dia zava-dehibe zany eo amin'ny fisian'ilay atao hoe firenena malagasy. Nisan'ny firenena anankiray izay tena hoe hiaran'ilay atao hoe fiovaovan'ny toetrandro. Tatsika angamba amin'ireny zavatra tenenina ireny hoe ny any atsimo ohatra ny Skere izay izao tontolo izao mihitsy ny raisam-pirenena ny teny hoe io dia vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Ary efa hitantsika fa ny mpanjaka Charles III zavatra tena zava-dehibe aminy resaka tontolo iainana dia eritreretina hoe mety hanamafy kokoa ny fifandraisana eo amin'ny anglisy sy ny malagasy. Tsy aivina raha mpito sabotsy no iroso amin'ny dingana fametrahana amin'ny fomba ofisialy azo mpanjaka ny Prince Charles. Faraka ny efa notanterina tamintsika teto amin'ny fampalalam-baovao moa dia nindosy ny fahafatesana teo amin'ny fa-19 taonany omaly ny mpanjaka vavy Elizabeth faharoa mpanjaka ny Royaume-Uni raha ny fanambarana ofisialy nivoaka teo anivon'ny Buckingham Palace. Naneo ny fiara-miory ary nankahery ireo vahoaka britanika nandritra izany ireo filoha-mpanjakana sy ny tompon'andraikitra ambony samihafa maneran-tany. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Misaona ankehitriny ireo vahoaka britanika tao aorian'ny fampitam-baovao ofisialy navoaka ny avy eo anivon'ny lapan'ny Buckingham mikasika ny fahalasan'ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa omaly. Maro tamin'ireo vahoaka tany an-toerana ny azon'ny lapa ary nametraka ny fehezam-boninkazo. Nahidina avokoa ny sainam-pirenena ho fanomezam-boninahitra ny mpanjaka vavy ankoatra ny tao Royaume-Uni. Firenena maro ihany koa ankehitriny no manome voninahitra ny mpanjaka Elizabeta faharoa. Isan'izany Etazonia sy la Frantsa. Nitondra ny teny fampiononana sy ny fankahirezana ho an'ny vahoaka britanika ny filoha Amerikana sy ny filoha Frantsay, ny Praiministra Kanadiana, ny Papa sy ny maro hafa. Nambaran'izy ireo amin'izany ny fiaraha-miory manoloana ny fahalasan'ny mpanjaka vavy. Haratra 10 andro nanomboka omaly ny fisaonana nasionaly sy ny fanomezam-boninahitra ny mpanjaka Elizabeta faharoa raha ny lamina napetraka ny an-toerana. Maro ireo fiovana isy an'ny Royaume-Uni manoloana ny fahalasan'ny mpanjaka vavy. Ny zanany Prince Charles no andimby azy eo amin'ny fanjakana ary salotra ny anarana mpanjaka Charles fahatelo. Ankoatra izay, iova ho God Save the King ny hira-pirenena raha toa ka God Save the Queen izany teo aloha. Isolo anarana ho Garde du Roi kosa ireo mpiambina ny mpanjaka izay natsoina hoe Garde de la Reine teo aloha ary hipetraka amin'ireo vola britanika vaovao ny sarin'ny mpanjaka Charles fahatelo anolo ny sarin'ny mpanjaka vavy. Izy ihany koa ny fanavaozana ireo aji, ny mariky ny mpanjaka, ny passeport britanika sy ny maro hafa. Dia izay ankoa tompoko klasy tompoko vavy namarana ny fampalalam-baovao tamin'ity ality ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Brillons ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ny Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao.
PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-bavao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Ny vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.